Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Nisy lehilahy teratany Alemaina mpanao sary sokitra malaza natao hoe Johan Heinrich von Däniken. Indray mandeha izy dia nanapa-kevitra fa melohan'ny hahafatesany dia anolotra ho an'izao tontolo izao sangan'asa izay azo tehirizina mandrakizay ao amponin'ny olona. Sary vato mivongana no noheveriny fa aharitra mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Dia nanomboka ny asany izy ary nahazo laza tokoa tamin'ireo sary mivaingana samy hafa efa vitany. Tsy afa-po anefa i von Däniken fa tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo sary vongana efa vitany no azo antoka fa haharitra mandrakizay. Dia nieritreritra izy sady nivavaka hoe inona no atao. Indray hariva dia namaky ny teny voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany toko 7:9-12 izy manao hoe ary araha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Naverimbery ny famakiana eo andininy io ary nanapa-kevitra izy fa haneho ny foto-kevitra raketin'ilay andininy amin'ny alalan'ny sary mivaingana kanto indrindra. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba ahazo ny fitarihan-dalana. Noho ny farany dia nahavita sary mivaingana mampiseho an'i Jesosy Kristy izy. Dia niantso ankizy maromaro inga von Däniken ka nampidiriny tao amin'ny trano fiasany mba hijery ny sangan'asany. Rehefa avy nandinika ilay sary tamin'ny pahagagana ity zazalahy kely anankiray dia hoy izy hoe tena manandaza mihitsy angamby izy izay io. Diso fanantenany nga mpanao sary. Tsy nitoetra manandaza nananan'i Kristy no nirino ho tsapan'ny mpijery. Dia lasa nanao sary hafa indray izy. Rehefa vita tanteraka ilay sary mivaingana dia niantso zatovy maromaro ao an-trano indray izy. Endrika fenontsiky no nasehon'izy ireo tamin'ny fankasitrahan'ilay sary. Dia hoy zazavavy anankiray hoe tsara fanahy mihitsy angamby izy izay io. Somary niena ny fahadisom-panantenany nga von Däniken nefa tsy afa-po izy fa nanamboatra sary hafa indray. Noho ny farany dia nampijereny ankizy maromaro ny sangan'asa vitany ary endreny hafaliany rehefa nahita ireto ankizy izay niala satroka aingana nga von Däniken. Ary nisy zazavavy kely anankiray aza nandohalika mihitsy rehefa nahita izany sary izany. Fantatry nga Däniken tamin'izay fa efa voasehony tamin'ny alalan'ilay sary ny fitsahoana tao anatin'ny fony. Novitain'ilay sary ary mandraka ankehitriny io sary mivaingana io dia riarehan'ny Stuttgart izay tanàna nahaterahany. Fa inona kosa reny mba ataonao anehoanao ny mahaizan'i Kristy eo aminao e? Tsy io tenanao io ve ny sangan'asan'Andriamanitra mendrika indrindra ahafahanao maneho an'izao tontolo izao ny endrika Kristy? Izao manko ny voasoratra ao amin'ny Koritianina 2:7-9. Fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Miteny ny baiboly hanisan'andro mofinaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izay. Tarika Ani Jaspiainy.
rehetra fomitepo fitiavana mana miantra sady mangorapo mezakisanandro madio mendritra hatamana ny tompona izanino tanjona rambola miaina ety ny toerany Jeso ato apoko izao ka tsy izao itsonino velona fa Kristy no velona ato ampoko zay lay onjany fanantenana fomitepoany Jesosy de manetry tena tokoa ny fitiavan-tena ialana fa manimba fosy fitiavana no filamatrama aso fa manome aina sy fiadanampo ka mamelombelona ny fo izanino tanjona rambola miaina ety ny toerany Jeso ato ampoko izao ka tsy izao itsonino ho velona fa Kristy velona ato ampoko izanino tanjona rambola miaina ety ny toerany Jeso ato ampoko izao ka tsy izao itsonino ho velona fa Kristy velona ato ampoko izao velona ato ampoko izao Kristy no velona ampoko ao izay no tanjona Kristy no velona ampoko ao izay no tanjona. harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo manolotra fankasitrahana antsika rehetra amin'ny alalan'ny fanarahana izao fandaharana ara-pahasalamana izao ny radio ny feon'ny fanantenana na manao fanjaniaina no hanolotra izany fandaharana ara-pahasalamana izany ho anao eto miaraka amin'ny samina isahana ny lafin'ny teknika dia menofinaritra ary mahakasika ny fisorohana ny tsy fahampindra eo amin'ny vehivavy bevoka no dinidinika izay aroso anao amin'ity anio ity ety am-piandohana dia mipetraka ny fanontaniana hoe
mety hitera-doza ho an'ny vehivavy ve ny tsy fahampindra? Inona ny mety mahatonga izany ary inona no azo atao mba hisorohana ny tsy fahampindra? Voalohany indrindra, ny tsy fahampin'ny vy ao amin'ny rà no mitarika ny tsy fahampindra. Mihena mantsy ny tahirin'ny vy ao amin'ny vatan'ny vehivavy isaky ny misy fahaverezan-dra zany eo aminy. Anisan'izany ny fadimbolana, ny fiterahana, na mety ho voan'ny tazomoka ilay vehivavy, na misy kankana ao aminy, na ihany koa tsy mihinana ireo sakafo be vy loatra ny vehivavy bevoka anankiray. Maro zany ny vehivavy ny tsy ampy vy nefa tsy mahafantatra izany akory izy. Dia ahoana ary no ahafantarana hoe tsy ampy rà ilay vehivavy na ny reny? Ny ahafantarana fa tsy ampy rà ny vehivavy dia lasa hita hoe vizana be izy, mahatsapa avizanana be. Raha bevoka ilay vehivavy dia mety hiteraka fahafanjaza eo aminy izany, na ihany koa hiteraka fahasarotana any am-piterahana, na ihany koa fiterahana tsy ampy volana. Izany rehetra izany ny loza mety hitranga vokatry ny tsy fahampindra eo amin'ireny. Ary tsy vitan'izany ihany fa ho an'ny reny bevoka, ny zaza izay aterany eo am-piterahana dia lasa kely lanja rehefa tsy ampy rà izy. Marefo ilay zaza ary misy fetraikany amin'ny fivoaran'ny sainy izany. Mety hahafaty ny zaza sy ny reny mihitsy ny tsy fahampindra. Noho izany dia tena zava-dehibe tokoa ny fisorohana ny tsy fahampindra eo amin'ny vehivavy, indrindra fa ny vehivavy bevoka. Inona ary no atao mba hisorohana ny tsy fahampindra? Azo atao ny misoroka ny tsy fahampindra sy mampitombo ny tahirin'ny vy ao amin'ny vatan'ny vehivavy mba hanana ny hery ampy amin'ny fotoana fiterahana sy hahasalama ny zaza izay aterany. Anisan'izany ny fihinanana pilifera indray mandeha isan'andro mandritry ny enim-bolana. Dia tohizana ihany koa ny fihinanana izany aorian'ny fiterahana raha toa ka tsy tapitra ny fatra feno izay tokony nohaninao nandritra ny fotoana nahabevokanao. Fisorohana ny tsy fahampindra ihany koa ny fihinanana ny odi-kankana. Ho an'ny vehivavy bevoka rehefa manomboka eno fa mihetsika ny zaza ao an-kibony, dia mila manala kankana zany ny vehivavy bevoka, satria ny kankana dia mitsetsitra ny sakafo izay ho an'ny vehivavy ka misakana ny vatan'ilay vehivavy mitondra vohoka tsy hahazo ny vitamina sy ny singam-pamelona avy amin'ny sakafo izay hohaniny. Noho izany dia ilaina mihitsy ny mihinana odi-kankana rehefa manomboka mihetsika ny zaza ao an-kibo. Fisorohana ny tsy fahampindra ihany koa ny fatoriana ao anatin'ny lay mandritra ny fitondrana vohoka sy rehefa teraka mba hisorohana ny tazomoka, satria ny aretin'ny tazomoka dia miteraka tsy fahampindra ihany koa. Raha toa moa ianao izay mitondra vohoka mipetraka any amin'ny faritra be tazomoka dia ampirisina mba hinana fanafody ody tazomoka eo amin'ny fahefa-bolany vohoka mba ho fisorohana izany aretin'ny tazomoka izany. Ary tsy adino indrindra ny fihinanana sakafo be vy toy ny trondro, ny atikena, ny voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa. Ny vehivavy bevoka rehefa mihinana pilifera, satria izay no anisan'ny fisorohana ny tsy fahampindra, dia mety hisotranga izay tsiriana ateraky ny fihinanana ny pilifera, ohatra hoe mandoa izy na marary kibo, mivalana na mitohana ihany koa. Ka ny torohevitra omena antsika izany rehefa mihinana pilifera dia atelina miaraka amin'ny rano ilay fanafody fa tsy kepohina. Ny pilifera izany atelina miaraka amin'ny rano, dia eo voan'ny sakafo hariva no hinanana azy. Misotro rano betsaka ihany koa mandritra ny fitondrana vohoka mba hampihenana ny fitohanana. Dia mihinana ireo karazana sakafo be vitamina C ihany koa ny vehivavy bevoka izay mihinana pilifera. Eo izany ny voasary, ny goavy, ny voatabia, ny voasary makirana sy ny sisa, mba hanamora ny fandraisan'ny vatana ny vy. Dia tsarovy ihany koa fa
ny fisotroana ao dite vazaha na kafe dia anisan'ny mampiena ny fandraisan'ny vatana ny vy. Ireo izany ny fisorohana ny tsy fahampindra eo amin'ny vehivavy bevoka dia manentana ny vehivavy bevoka rehetra mba hazodinana pilifera, analakankana, hiaro ny vatanao amin'ny tazomoka ary hinana sakafo be vy. Vinona ihany aty pilina kely hoaninao isan'andro ty ry Soameva. So mba hisy fiantraikany amin'ilay zaza ao an-kibonao io e. Tiano atao hoe pilifera ary velo Hay. Ary tena misy fiantraikany tsara amiko sy ny zaza atao kiboko ty. Ilaina amin'ny fiforoanan'ny ranon'ny zaza, mandrindra ny fitombony ao am-boka re, sady mahatonga ho salama trany. Marina ho ery Soameva. Sao dia tokony ampitomboina ny fatrany ray zaniko. Ray isan'andro ihany ka mandritry ny enim-bolana, fa amin'ny sakafo no anampiana azy. Ohatra hoe mihinana ravim-bomanga, ananambo, sosety, atody, arikovera, voatabia, poma sy ny sisa e. Indrindra fa ny trondro, atikena, hena sy ny voamaina toy ny tsaramaso. Rehefa sakafo be vy dia azoko hohanina avokoa. Amin'izay ampy tsara ny eretrehako ny fiterahana. Asiana sakafo be vy farafahakeliny raha isan'andro zany ny sakafonao. Ry vehivavy mitondra voga, anananao hery ampy hatrehana ny fiterahana sy ahasalamanao sy ny zaza ho ateraka ao. Dia mihinana pilifera iray isan'andro mandritra ny enim-bolana. Ary mazotoa mihinana sakafo be vy toy ny hena, atikena, trondro, ny voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa mba hisorohana ny tsy fahampindra. Tena tombontsoa tokoa izany ny fihinanana pilifera. Dia mampirisika anao izay mba hanantona ny tompom-pahasalamana ahafahanao mandray torohevitra tsara hatrany avy amin'ireny mpiasa ny fahasalamana ireny. Ny fihinanana pilifera dia tsaroa fa manampy ny fitombon'ny zaza ao am-boka, dia miantoka ny tahiry ampy hiatrehana ny fiterahana sy ny fampinonoana any aoriana. Ny fihinananao odi-kankana dia manampy ny vatanao hitazona ny vitamina sy ny singa-pamelona izay entin'ny sakafo hohaninao. Ary ny tombotsoa azonao amin'ny fatoriana ao anaty lay misy odi-moka dia fomba mahomby hisorohana ny tazomoka, indrindrandrindra ny amin'ny toerana be tazomoka izay anisa misoroka ny tsy fahampindra ihany koa. Raha tianao ny sombony ainao hanana vatana salama, raha tianao ianao reny mba ho salama mandrakariva, dia kolokoloy ny fahasalamana satria ilaina eo amin'ny fiforoanan'ny ranon'ny zaza sy ny fihazonana amin'ny fahasalaman'ny reny ny vy izay ampy ao amin'ny vatanao. Hatreto indray ary aloha ny androany fa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray samy hotahian'Andriamanitra. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Tarika miantsa fiderana. Efa olombaova haokasanihy lasa efady olombaovao zao ziana tsy horesy tsonyana efa olombaova haokasanihy lasa efady olombaovao zao ziana tsy zamitsony novelona fa ianao novelona tanatiko tompo izao tsy ana fizatina de mamiko
awr malagasy@gmail.com. Zay lay onjany fanantenana. Rasindralavo kapotraka liady atao mangotraka manana piavy mpandresy anao matoky fa izy tsy mandao. Rasindralavo kapotraka liady atao mangotraka manana piavy mpandresy anao matoky fa izy tsy mandao. Tsy zavitsony no velona fa ianao no velona tanatikio tompo izao tsy andao fizaitina de mamikio. Kiriana maketraka aminyonja piainana mandagany reny mba hanefenana olomba ovao mpandesiana. Aza kiriana maketraka aminyonja piainana no velona fa ianao no velona tanatikio tompo izao tsy andao fizaitina de mamikio. Tsy zavitsony no velona fa ianao no velona tanatikio izao tsy andao fizaitina de mamikio fizaitina de mamikio olomba ovao zao tsiana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ry mpiaino malala jaina fifaliana mandrakariva no ifampiarabantsika eto amin'izao fampielezam-peo zao amin'ny fifaliana ihany keo no itondrana ny arahaba ho anao sy ny ankonanao avy amin'ny namanao andrembovonjerinay vo sy ny namana samma izay mipiarakara ny lafin'ny teknika. Misaotra an'Andriamanitsika fa natratra izao fotoana izao indray ary deraina izy noho ny zavatra rehetra efa nataony tamintsika nandritry ny fotoana izay tsy neonatsika ary ankehitriny kosa nefa dia mbola mananteny fikasana omenantsika izy ka dia melohany raha antsika mamaky an'izany dia ndeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masiny indrindra ny an-danitra lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Andriamanitra fitiavany ianao ary Andriamanitra mpamindra fo maharo-po sady Andriamanitra feno fahasoavana. Misaotranao indray zahay amin'ity androany ity satria tsy navelanao lanindritra fa mbola novelominao nomenao tombonandro ka afaka andinika ny teninao indray. Andray ny teny fikasana izay nomenao ho anay amin'ity androany ity. Sokafy ary ny fomam-panahinay esory ny sakana rehetra dia ny fahotana izay tsy hahitanay ianao ka aoka mba ahita ny voninahitra ao izay amin'ity androany ity
dia voninahitra zay azoanay mihitsy manantena fa ny teny av'izany voninahitra zany dia hitondra anay ho amin'ny fandresena eo nylohan'ny toejavatra rehetra, hitondra anay ho amin'ny fahatokiana tanteraka ary hitondra anay ho amin'ny fitehirizana anay ho amin'ny andronao zay tsy maintsy ho avy ihany koa. Tonoana sy angataniny amin'ny anarany Kristy zany vavaka izany. Amen. Naiza misy anao amin'ity androany ity dia nanaraka anao ny tenin'Andriamanitra, ary tsy tenin'Andriamanitra fa hoe tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, fa ny teny fikasan'Andriamanitra tsara ho anao, teny zay tiany mba ho anao amin'ity androany ity. Dia ndeha hovakitsika zay voalaza ao amin'ny Jeremia toko voalohany, Jeremia toko voalohany ny 17 sy ny manaraka. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ianao kosa dia misikina ary miomana, ka lazao aminy zao rehetra ndidiko anao zao, aza matahotra ireo, fa ndreo dia ataoko raiky tahotra eo anatreny ianao. Indro izao hanao anao tanàna mimanda sy andry vy ary mandavarahana, mba tsy ho levon'ny tany rehetra, na ny mpanjakany Joda, na ny lehibe, na ny mpisorony, na ny vahoaka, fa iady aminao ireny, nefa tsy ahaleo anao, satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Zany toko sy andininy zay nivakitsika izany dia maneho ny teny fikasana tsara ho an'i Jeremia. Kanefa ankehitriny raha isika ny mamaky azy dia natao antsika koa zany teny izany. Fa ianao kosa dia misikina ary miomana. Zany toejavatra zany sary zay aseho zany dia zao hoe manesika anao Andriamanitra amin'ity androany ity mba hanana fahavononana tanteraka sy feno, misikina ary miomana fa izavatra hitranga aoriana kely eo. Ka dia zany fiomanana zany dia zava-dehibe tokoa, satria tsy maintsy miomana isika zay vao afaka hiatsika toejavatra. Ny olona zay tsy miomana ary havana dia tapohany toejavatra, ary zay ny mahatonga ny hoe accident, zavatra tsy apoizina, tsy nanam-po izao mihitsy aho, satria tsy nisy ny fiomanana tamin'izany zavatra hitranga izany. Fa ito Andriamanitra dia efa manomana sady fa misy zavatra zay tsy maintsy hitranga, zavatra mampatahotra, satria zao no lazainy hoe eo amin'ny 17 tapany farany, aza matahotra ireo, misy olona ampitahotra zany, misy toejavatra zay anatrika atsika ka mampatahotra be mihitsy zany. Kanefa zao Andriamanitra mandidy anao mba tsy atahotra, satria zao no lazainy: fandrao dia ataoko raiky tahotra eo anatreny ianao. Ny olona matahotra zany ndriavana rehefa hiatrika toejavatra ao anatin'ny andro anankiray dia olona tsy vonina ny andray ny teny fikasan'Andriamanitra zany, ao anatin'ny fiarovana zay fomeny, ao anatin'ny fanombana azy araka ny teny fikasany, ao anatin'ny fitantanana azy, ao anatin'ny fanokafana ny lalana rehetra, ao anatin'ny famonjena zay tsy maintsy ataon'Andriamanitra amin'ny fotoany tsara mihitsy. Dia efa olona tsy niomana zany olona zany, ka ny fiomanana zay efa nomeny atsika dia zao iomanitsika mba tsy atahotra. Zany hoe efa visafisaitsika ny zavatra rehetra mety hitranga. Kanefa dia hoytsika hoe reo rehetrareo dia tahaka ny mpanao salamo, tahaka ny Davida manao hoe: Jehova mpiandry aho, tsy hanan-java-mahory aho, dia na mandalo ny lohasamo aliko fahafatesana azy aho dia tsy atahotra aho. Io fahafatesana io matsy ry havana no tena apetraky ny devoly hitondra zany tahotra zany, tahotry ny hofaty, satria sao dia maratra be aho, sao dia voatsindotsindrony eo ny fokoka dia ho tapaka lalan-draha eo von'ny AVC, inona ny anjo ny vady aman-janako, inona ny anjo ahako, sao dia ho tafitoana amin'ny teny aloky ny vavany sasany, ka dia tsy ho tanteraka ny fampitako ny afatra, lasa mivoraka ny atodoko. Zany rehetra zany dia tahotra avokoa, fomba fisehony ity tahotra ato anatintsika ity. Ary tsy vitan'ny tahotra fa mbola misy ny ayahy, io moa le ayahy tsy havanana. Ny ayahy tsy havanana dia zao zavatra tsy hitsanga akory, ary mety tsy hitsanga mihitsy, kanefa dia efa ahina sahady, heverina fa efa mitranga, no zany dia efa resy melohan'ny fotoana sahady isika. Dia Jehova fandrao dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao, fa zao aza matahotra.
aza matahotra na mivadi-po fa indro za momba anao indro za efa nao anao tanàna mimanda tanàna be tsy lahitra ane zany ary na isy rokety eo na isy bomba eo tsy horavo izany tanàna izany ary manarak'izay de eo amin'ny 5 tapany manaraka hoe andry vy eo amin'ny fanorenana trano ryhavana de tsy maintsy asina vy ny beton armé misy vy any anatiny any ary zay mahatonga azy hoandry vy azo antoka fa tsy lefitra tsy lefaka tsy rodana tamin'ny androny Jeremia de efa voalaza ny andro vy zany fa sao ny manam-pahaizana ilazy hoe izay nahitany beton armé rehefa nanomboka ny fahitanany simenitra tsy ryhavana Andriamanitra efa nalala zany hoe andro vy zany ary manda varahina mba tsy ho leo ny tany rehetra ny manda varahana de zao manjelanjelatra be izy io mangirana tsy zakany masonao ny taolona fotsifotsy ary rehefa tarafa masoano de efa mahajambena ka maika fa ty varahana mangano ano somary manompo volamena ity de tsy zakany maso ny azavana somary mavomavo manjelatra de taky ny azavan'ny jiron'ny tomobile amin'ny alina raha dininao tsara ny fiara zay manana jiro somary mavomavo ny tena mampahazava tsara ny lalana fa le jiro fotsy be iny matetika de manao aloka tsy tazanao akory ny sisin'ny lalana fa tsisy tsara ohatra n'ilay jiro somaro mavomavo iny ka eto ny varahana zay manjelatra be dia tena manazava tsara tsy zakany maso inona indray ny fahavalo mety anatona anao matahotra ny fahavalo mahitan'izany ary na ny mpanjakany joda na ny lehibe nozy na ny mpisonina na ny vahoaka de zao de tsy ho leo ny tany rehetra zany hoe tena tsy isy andresy mihitsy tsy misy asa anafika fa iady aminao ireny zay zany le loza tsy maintsy ho tonga le toejavatra tsy maintsy hitranga misy ady tsy maintsy hiatrika eo aminao eny ry mpiainy malala tsy vaovao tsony ene zany efa hatramy voalohany io ady io fa miady amin'ny ratsy eny mirivotra isika miady amin'ilay devoly ary efa voalaza fa tsy maintsy anoritoryny lohany sika ka de tezitra izy matoky zany ianao ry mpiainy malala fa ankehitriny ianao raha tratra ny sotasotany zany devoly zany sy satany zany tratra ny herisetra maro samihafa miseho amin'ny alalan'ny fingapingana madinidinika very ny volanao mety maradratra ianao mety marary ianao misy aretina mety ho veriverysaina ianao zany rehetra zany de fomba fiadin'ilay fahavalo zany kanefa zao aza matahotra fa hatreo izy toero ny devoly de andositra nareo izy zay ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Peterany ary izay tokoa ny tediavin'Andriamanitra ny dikany hoe aza matahotra zao toero izy hatreo izy manana fahavonona ianao misikina ianao ny fiadin'Andriamanitra dia tsy anana an'izany tahotra zany ry mpiainy malala na izanaiza misy anao amin'ity androany ity de zao misy ady zay alefan'ny devoly eo anatrehanao misy fanafihana zay ataon'ny devoly eo anatrehanao raha mitondra tômôbila mety vaky pone anao eny an-dalana eny amin'ny toerana zay tsy misy fanamboarana pone matoky fa Andriamanitra de efa hamonjy anao ary tsy ho very eo anao akory raha toa ianao ka ao anatin'ny fisainana zay misy fakivina lalina de zao matoky fa efa miala tsikelikely ny akivina efa eo Andriamanitra iady aminao zany akivina zany kanefa zao tsy aharesy satria momba anao sy hamonjy anao Jehova. Inkanery mpiainy malalaka nyty androany ity ho tanteraka aminao tokoa zany teny fikasana tsara zany ary dia anana ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny famonjena ianao de idera sakalaza ny anarany mandrakariva ianao sy ny akonanao de amin'izany teny zany ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity manao velomanao ny namana andro mba vonjerinaivo mame fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Écho du Christ à Nosbe 2. Chantsunianao yachika fitsapana Fauri
inave fanenjeany aniko de tsarovy sy fantaro filatanana piaro tiana izy ombana sarodalana ny fiainatsika ety hasoparana tsy misy ny fity natafiotra alondrano faorina mampimalo ilazao jeso fa izanampiana mizoro mareta izy ombana mitraka oazakivy mivava natafiotra alondrano faorina mampimalo ilazao jeso fa izanampiana feony fanantenana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina tsy atao ankinafinafina tahaka ny varobona tsindrana ny fiarabana namana rila fa di atolotra mpiaino ihany ko atolotra mpiaino fandarana rehetra zany de makasitraka azy ireo isika manaraka tsy tapaka izao fandarana an'izao de tsy adino ihany ko ny mikirakira ny lafin'ny teknika dia namana naritina izany ia anio sika de resaka loha hevitra manandranja vaovao indray a mahakasika ny hoe mila faniompitiavana sy afenompitiavana avy amin'ny ray aman-dreny ny zaza mila faniompitiavana sy afenompitiavana avy amin'ny ray aman-dreny ny zaza ia melohan'ny resantsika an'izay namana joely de tsara raha fitinina kely aloha ry voalaza tamin'ny fandarana teo aloha ia maro zany namana rila fa teo aloha tokoa isika de ny resaka fa hitany masony zaza ny ataonao ray aman-dreny sy ianao zay mitaiza azy reny ny sofiny ny teninao ary ny fiainany rehetra de fenonao avy amin'ny fatoninao ny filaminanao ny fitiavanao ny herinao ary ny herim-ponao rehetra fa ny loza raha tsy mitandrina ianao de mety anamarika amin'ny fiainany ny tsy fanananao faharetana ny rendrarendranao ny fahatezeranao ny tsy fiainonao sy ny tsy fahaliananao aminy ary ny fanaintainanao eny ary araka ny fanatsidika teo am-piandohana moa zany a ny loha hevitra zay fantohana an'io de ny hoe mila fanehompitiavana sy afenompitiavana avy amin'ny ray aman-dreny ny zaza ahoana sy ahoana mahakasika an'izay namana joely antoromisa mariny zany namana rila fa iray amin'ny andraikitra mila fitandremana sy tsy tokony ataony reny kitoto ny fanabiazana ny zanany io fanabiazana atao io de
tokony atsapahan'ilay zaza fiarovana sy fitiavana betsaka omena azy ka ny fiainan'ilay zaza izay heverina hoe tsy ara-dalàna fa tahaka ny fiainan'ny biby amin'ny volana voalohany aorinan'ny fahaterahany de mahatonga ny ray aman-dreny eritreritra fa ny fanomezana azy an'ireo fitaovana de efa ampy kanefa aoko fantatry ny ray aman-dreny indrindra fa nyreny fa ny zaza de mbola miakin-doha amin'ny tanteraka zaza mbola mila fikasoana akaiky tanteraka mila safosafo mila antaanta mila ngolangola aminao reny io zanakao io mila fanampiana avy aminao ray aman-dreny araka izany io zaza io ka ny ranomaso ny kikika izay ataony de fataro fa tsy hoe ditra akory fa misy zavatra ilainy ao mety te ho raisina izy mety noana izy mety te atory na mety misy mangididy na misy mangirifiry azy any amin'ny vatany any ka ao anatin'ny volana 2 na 3 voalohany aory amin'ny fahaterahany eo eo zany dia misy fihetsika ataon'ilay zaza hitadiavany toerana azo antoka sy tono ka ny sandriny ray aman-dreniny no toerana tena tsara sy azo no antoka amin'izany satria eo a-tsandriny ray aman-dreny na eo a-tsandriny reniny no ahatsapahany fitoniana sy filaminana tanteraka ka eto dia manentana anao reny sahady mba tsy kozitina fa matony zaza manao zany fihetsika zany dia mitady ny fitiavanao izy ary koa miantoka ny fivelaran-tsainy sy ny fitoniana ny fanomezana antoka avy aminao reny rehefa arahan'le reny ary zay fihetsika fanehoam-pitiavana rehetra izay na manajoelona antoromisa de inona ny tranga miseho eo amin'le zaza rehefa voaraka tokoa zany reo fihetsika fanehoam-pitiavan'ireo namana rila dia misy tokoa fihetsika ataon'lay zaza de tsy inona zany fa mety mitsiky tampoka izy na koa mety mikikika tampoka izany no ataony de mba anaporofony fa faly izy zay indrindra faly izy matoa maneho reo fihetsika ireo ka mba hatonga ny zaza tsy anapahasarotana eo amin'ny fifandraisana sy eo amin'ny fiainany de tsara raha misy olokava ihany koa mitrotro sy mitaiza ilay zaza noho izany tsy voatery ny reny mandrakariva mitaiza azy fa na ny rainy na zay ao an-trano dia tokony hitrotro aniny zaza iny avokoa ilainy zaza ihany koa mantsy ny fitiavana avy amin'ny rainy ilainy ny fanabiazana avy amin'ny rainy ilainy fampikasoana ara-batana avy amin'io rainy io mba ahafahany ilay rainy zany mampita ny atao hoe roy sy fitiavana ary vatana amin'ny fanakaiky ya ary tadidio fa ny tokantrano de toerana iray andraisan'ny zaza fivoarana sy fandrosoana andraisany ihany koa ireo fizarana sy ireo tokony atao sy ireo teny tokony ho tenenina
lavrary anyirina. Ny fotoana moa manapetra ka na dia tianaza niaraka dia voatery tsy maintsy misaraka. Ny masaka rahateo a efa voarosina manajoely ankasitrahany ianao a nanolotra izay mahasoa teto amin'ny fandarana fanabeazana. Isaorana ihany koa ianao mpiaino naharitra ny hainao hatramin'ny farany ary manantena ny iona aminao satria loha hevitra vaovao izay hanampy ianao amin'ny fanabeazana ny zanakao indray a no resantsika eto amin'ny fandaharana mandra-pitafaindray ary. Mandra-peona tompoko. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Fiadanana ho anao fa le miarabanao tonga soa eto ampianarana izahay mivavaka izay mba ho vokisan'Andriamanitra ianao izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Mampiverina ny olona amin'Andriamanitra. Mampiverina ny olona amin'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 5:70. Mpanjaka voalohany toko 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 5:70. Vakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra abaka namory ny mpaminany ho ana tenobohitra Karmela. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra elika nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo raha Jehovah no Andriamanitra manara azy fa raha Bala kosa dia manara azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Eli tamin'ny olona, izaho dia izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminany Jehovah, fa ny mpaminany Bala kosa dia 50 lahy. Koa aoka ireo no hanome vatotrombola 2 ho antsika, ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy, dia handrasa azy ka hametraka azy ambony kitay hazo. Nefa tsy hasiana afo ao, ary izao kosa hamboatra ny iray ka hametraka azy ambony kitay hazo, nefa tsy hasiana afo koa ao. Ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehovah. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina zany teny zany. Ary hoe Eli tamin'ireo mpaminany Bala, mifidiana vatotrombola iray ianareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro ary miantsoa ny anaran'Andriamanitra reo nefa azasiana afo ao. Dia naka ny vatotrombola izay nomeny azy ireo ka namboatra azy. Dia niantso ny anaran'i Bala hatramin'ny maraina ka mandrapitao vonany andro izy, nanao hoe ry Bala ô, ianao izahay. Kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory. Ary nintsakintsaka tamin'ny altara izay nataony izy. Ary noho nitatao vonana ny andro dia naneso azy Eli ka nanao hoe miantsoa mafy ihany fa Andriamanitra izy, angamba sondrin-dresaka izy, na miavela na nisy nalehany, na matory anga izy ka tsy maintsy hoazina. Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tena niaraka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahaloatra tamin'ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza, ny andro dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoana fanatitra riva, nefa tsy nisy nanoina na namaly na nieno azy akory. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra, manatona dia nanantona azy ny olona rehetra. Ary Eli namboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava, ka naka vato 12 araka nisan'ny firenen'i Israely, zanaka Jakoba, izay niavian'ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no anaranao. Ary izany vato izany dia nataony altara ho an'ny anaran'i Jehovah ary nanao hady kely manodidina ny altara koa izy, izay nifafy voan-javatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra ny kitay hazo izy, dia nandrasa ny vatotrombolay ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo, dia nanao hoe feno rano ny siny 4 ka idina amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay hazo. Dia hoy koa izy, ataovy indray zany. Dia nataony indray, ary io koa izy, ataovy indray koa zany, ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny altara ka nofaneo ny rano koa ny ady kely. Ary nohony tamin'ny fotoana fanatitra riva dia nanantona ny limpaminany ka nanao hoe Jehovah, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao ny Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa Jehovah, mba ho fantatra ireto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary
ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afan'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitaiavy sy ny vato ary nivovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia niankohaka ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah izy no Andriamanitra. Ary hoe Eli taminy, sambory ny mpaminany bala aza vela isa fa mandositra izy na dia ray akory aza. Dia nosamborony ny olona izy ary nentiny Eli eo amin'ny ony kisoana ka dia novonoiny teo. Ary hoe Eli tamin'ny Aba, miakara hinana sy sotro fa misasasasa izato ny ranorana be. Dia niakatra hinana sy sotro Aba fa Eli kosa niakatra teo an-tampony Karmela dia niankohoka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelany lohaliny. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, miakara kely ka tazany ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy na inona na inona. Ary hoy izy mandehana koa impito. Ary noho ny fanimpitony dia hoy izy, misy rahona kely oatra ny tanan'olona miakatra veny amin'ny ranomasina. Dia hoy izy, miakaraka lazao amin'ny Aba hoe amboariny kalesinao ka midina fandrao voasaka ny ranorana ianao. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranorana be. Ary Aba niakatra tamin'ny kalesy ka nankany Jezreela. Izay le tantara. Ny fandaniana mipetraka eto izany dia hoe ahoana no nampin'izany tantara izany antsika hamany olana ao amin'ny ankohana antsika. Nijoro teo an-tendrombohitra Karmela Eli, naniry fatratra niverenan'ny olona amin'Andriamanitra sy amin'ny finoan'izy ireo izy. Tiany hanavao indray ny fanekeny tamin'Andriamanitra izy ireo dia hanasitrana ny fiainany sy ny ankohonany ary ny tanin'Andriamanitra. Tonga ny ora ny fanaovana fanatitra amin'ny hariva. Tsy naompo teo amin'ny fangatahan'ny amalin'ny Andriamanitra ny vavaka nataony ireo mpaminany ny bala. Koa dia anjarany Eli indray izao ny vavaka amin'i Jehovah. Hariva ny andro, nampatsahan'ny olona ny drafy famonjen'Andriamanitra araka izay naseho teo amin'ireo fanompoana tao amin'ny fitoerana masina io fotoana manokana io. Nanasa ny olona Eli hoe manatona mampatsahantsika koa ny fandraisan'i Jesosy ny mpanota izay manantona azy ireo tenin'ny Eli ireo. Miasa tsy hankiato tokoa Andriamanitra mba hampitohina aminy ireo zanany maniasy. Rava ny altaran'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay ka namboariny Eli. Maneho ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano izany altara izany. Ny fotoam-pivavahana no tombontsoa ahafahana miresaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, ahafahana mifampilazany amin'i Jesosy, ahafahana mandraindray ny fanomezan'Andriamanitra mahimaimpona ny famonjena ary ahafahana mandinika ny fampianarany. Nangataka tamin'Andriamanitra Eli mba haneho famantarana amin'ny olona fa nandray azy ireo indray izy. Dia hoy Eli eo amin'ny 9:30, mino ahy Jehovah mba hahafantaran'ireto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Tsy mahavita mampiverina ny fontsika amin'Andriamanitra isika. Ny mamaly ny fahasoavany ihany no haintsika, fahasoavana izay omeny mahimaimpona. Ny safo ny latsaka avy tany an-danitra. Tsy nilatsaka teo amin'ireo olomeloka nefa izany, fa teo amin'ilay biby natao fanatitra teo amin'ny altara. Maneho an'i Kristy io biby io, maneho ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, ka dia izy izay tsy nalala ota dia efa nataony tonga ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Korintena 2:5-7. Dia nipololotra avy teo amin'ny molotry ny olona ny fiakekeloka sy ny fiderana. Tsy namaly ny antsoan'Andriamanitra mba hiverina aminy nefa ireo mpisorona sandoka, ka dia novonoiny Eli izy ireo. Rehefa izay dia nilatsaka ny orana ka nifarana ny ozona teo amin'ilay tany efa tena karakaina. Manao ahoana ny altarany ankohonanao amin'izao fotoana izao? Mila fanamboarana indray ve? Mila atsangana indray ve? Raha eny, atsangano indray. Aza miandrela, apetra eo amin'ny tompo io ady sarotra io, fa handresy ianao dia handresy koa ny ankohonanao. Mivavaka isika. Raha nezany anganitra ao, misaotra anao izay no ny teninao, misaotra noho ny tantara mahafinaritra, mampetsi-po ary mitaonana indray hiverina eo aminao. Mamela ianao ny atsirambina rehetra natao tamin'ny lasany amin'ny altara ao tokantrano. Ary amin'izao sisa izao Tompo, tohany indray fanapaka hevitray, tohany ireo asa tsy maintsy ho ataonay
ireo fikirizana sy fikelezanaina tsy maintsy ataonay mba hitsanganany io altara io indray ao tokantrano. dia misaotra anao zahay fa mamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaim-pona ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.